Izao no lazain'i Jehovah, aoka ny endry tsy irehary amin'ny fahendreny, aoka ny mahery tsy irehary amin'ny heriny, ary aoka ny manan-karena tsy irehary amin'ny hareny. Jeremia 7:1-7. Misy hafatra lehibe ampitain'Andriamanitra amintsika amin'ny alalan'izany teny izany. Raha misy manko vanim-potoana mahabetsaka ny atao hoe firiariana, ny fanamboni-tena, ny fanaovana tsindry azo lena, domination, dia amin'ny vanim-potoana misy atsika. Ary tena miezaka mihitsy ny olona rehetra hanana ny hoe fahefana mifehy io. Ny mpanan-karena mifehy ny harena, mifehy zao ny olona feheziny amin'ny harena, ny manam-pahefana dia tena miezaka aoka tsy irehare isika. Andriamanitra no loharanon'ny fahendrena sy ny fandresena rehetra. Tapitra oatra amin'ny fahendrena sy ny fahendrena Andriamanitra io, izy marina sady tsara. Aoka zany isika tsy irehare ny amin'ny zavatra mety hananantsika, fahefana vola hananantsika, ny harena. Satria ireny ange dia nomen'Andriamanitra antsika e, tsy avy aminao ireny fa avy amin'Andriamanitra. Raha toa ka afaka mijery indray mitompo maso isika, izay tsy mety ho hitan'ny masontsika, dia ho hitantsika fa voafetra ihany isika. Vokatry ny hafanampo, vokatry ny toe-javatra maro izay mety nanafitohina antsika, dia miezaka mifehy an'izao tontolo izao isika. Tadio ary fa olona voafetra ihany isika eo amin'ity tontolo bitika sy kely ity, tahaka ny atoma ihany isika ny planeta tany misy antsika. Raha miohatra amin'ny herana, ny sfera izay nataon'Andriamanitra ity planeta tany misy antsika ity, dia teboka kely fotsiny. Saingy entony mba hitantsika dia mety mirehare isika ny amin'ny zavatra hananantsika sy ny herintsika sy ny fahefantsika. Raha misokatra lavidavitra mahakasika ny herana, ny univers isika, dia ho hitantsika fa kely sy bitika ihany isika. Inona ary ilay toetra ambony indrindra tokony hananantsika? Ilay toetra ambony indrindra tokony hananantsika dia izao: ny fahendrena avy amin'Andriamanitra. Raha manana ny fahendrena avy amin'Andriamanitra isika, dia ho tsapantsika fa io toe-javatra mety mahamaty-kambo antsika io, zavatra ireharehantsika io, zavatra mety hanambonintsika ny tenantsika ka hanambanintsika ny hafa io, kely dia kely ihany. Inona ny fahendrena ambony indrindra? Ny fahendren'Andriamanitra. Fahalalana lehibe tokoa ny mahafantatra tsara ny tenantsika. Iza moa ny tenantsika? Mba fantatrao ve ny fiasan'ny tenantsika, ny milina ao anatin'ny tenantsika eo? Fantatrao ve? Raha fantatrao zany, dia ho tsapanao fa Andriamanitra no manodina ny milina amin'ny fiainanao, ny fijerinao, ny fomba fandevonanao hanina, ny fomba fiditry ny rivotra ao amin'ny orinao ka mahatonga any amin'ny avokafoka, ny fihodinkodin'ny rà ao anatinao. Raha fantatrao zany, dia ahatsapa ianao fa misy fahendrena nomen'Andriamanitra anao, ary anao ezaka lehibe ny fanetrentena ianao mba hanandratana an'Andriamanitra. Ny toetra ambony indrindra zany dia tsotra ihany: fanetrentena, toetra n'Andriamanitra, toetra ny Kristy apetraka ao aminao. Iaino zany? Ho fiainantsika, hivavaka isika. Misaotra Tompo fa nomenao fiainana izahay, fiainana izay tokony hitarika anay ho any amin'ny fahatsaran-toetra, hanananay ny toetra ambony dia ny fanetrentena. Ampianaro izahay ka ny harenanay, ny voninahitray, ny fanananay, ny mombanay, ny fahendrenay dia hilefitra eo ambany toetranao Kristy eo. Io ny tsiraray avy manaraka ny fandarana amin'ny anaranao tompoko Jesosy. Amen.